Miarabanao indray amin'izao marainan'ny Alakamisy mahafinaritra be izao. Rhapsody Fahamarinana antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe mitandrema amin'ny fitaka-kolaka. Ten'Andriamanitra fankafana dia ato amin'ny Matio 4:20-4 Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isa mitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy, ka maro no voafitany. Namoaka fampitandremana mafy momba amin'ny fitaka Jesosy, nampitandrina mialohantsika ny amin'ireo tetika hafetseny Satana, indrindra fa amin'izao andro farany izao, tahaka amin'ny fomba famitahany tamin'ny voalohany tany amin'ny Sahedena. Ao amin'ny Genesis 3:1-5 Baiboly dia milaza amintsika ny fomba namitahany menarana fantaniana ankafetsena ny Eva momba ny toromarik'Andriamanitra mba tsy hinanana ny hazo ny fahalalana, ny tsara sy ny ratsy. Nanazava ilay didy Eva fa menarana namitaka azy, ka nilaza fa fihinanana ilay voankazo dia hahatonga azy ho endry ho tahaka an'Andriamanitra, ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Nanodikodina fampianaran'Andriamanitra tamin'ny hafetseny ilay menarana, ka nitarika ny Eva hisalasala ny hafahamarinana izany. Amin'ny ankapobeny dia niapangan'Andriamanitra ho namitaka Satana tamin'ny filazany fa nihazona zavatra mahasoa ny Adama sy Eva izy. Ao amin'ny Genesis 3:7-5 dia vaky toy izao: fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hahiratra amin'ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Rehefa nifanatrika tamin'Andriamanitra Eva dia niaiky fa voafitaka ny menarana izy. Efa nitranga nefa ny fahavoazany tamin'izay. Vokatry ny famitahany dia voaroka hiala an-tsaha izy ireo, izay manamarika amin'ny fiandohan'ny fampitoloman'ny olombelona amin'ny fahotana sy ny fitaka. Io tetika famitahany io izay fametrahana fisalasalana ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra dia mbola ampiasainy amin'izao andro izao, ary mbola ampiasainy foana. Ao amin'ny Apokalipsy 2:12 ilay menarana dia fantatra fa devoly Satana, ilay mpamitaka izao tontolo izao. Aorian'ny fampiakarana fiangonana no tena ombiaza amin'ny famitahana izao tontolo izao, indrindra mandritra ny tapany faharoa amin'ny vanim-potoana fahorim-be. Mandra-pahatongavana izany dia tsy ahomby loatra ny fiezahany hamitaka sy hampiviliny maro no ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny asa fampon'ny fanahy masina, ny fanahy fahamarinana. Aoka ho maily mandrakariva mitoera ao amin'ny teny izay hany ny fomba fantaranao marina sy lainga eo anivon'izao tetika maro be namboarin'ny fahavalo. Miorena tsara amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia voaharo amin'ny fitakan-kolaka izay mitady hamandrika anao ianao amin'ny fotoana mitory ny fahamarinan'i Kristy amin'izao tontolo izao. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, atiky ianao merina amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, mailo, mahay manavaka sy mamantatra ny teti-dratry ny fahavalo. Mijoro tsara amin'ny fahamarinanao aho, ary miaro ny foko sy ny saiko amin'ny fitaka. Fanilo ny tongotro ny teninao, ka miondrika aminy aho, satria izy no mitarika ahy mandrakariva amin'ny lalan'ny fiainana, tsy miozongozona fa miorina mafy sy mitoetra hatrany mba hamokatra asa tsara sy vokatry ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mivavaka amin'izao fotoana izao hitoetra ao am-ponao izany teny izany, ho maily mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho voafitaka mandrakizay. Amen. Sim, sim.